ny tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Dia misaotra an'Andriamanitra isika riavana mbola afaka mifampiaraba fa tafahoana indray amin'ny alalan'ny fanarahana ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana ity eto amin'ny radio teny fiainana. Hombantsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny lohahevi-dehibe izay mandravona ity herinandro ity moa dia ny hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ny Mesia mitondra fanasitranana. Ny Mesia mitondra fanasitranana. Milaza izany fa izy tokoa no miantoka ny fanasitranana amin'ny rofy sy aretina ary ny ratra-piainantsika rehetra izay mety misy eo amin'ny endrika samihafa eo amin'ny andavanandrom-piainantsika olombelona. Araka izany dia hitantsika fa fomba sy lalana samihafa no hanasitranan'i Jesosy ny olona, eo ny amin'ny alalan'ny tenin'ny andry, eo ny amin'ny alalan'ny famelan-keloka izay omeny, eo ny fanendrena mivantana ny marary tamin'ny tanandry, teo koa ny fanaovana feta izay nosorony mason'ny jamaka nampahiratra azy, ary ny fomba hafa koa. Milaza izany fa Tompo sy Andriamanitra tokoa Jesosy, izay mahay mampiasa zavatra samihafa, tsy ilazana hoe mampiasa ny zavatra rehetra izay nohariny mba entina hanasitranana araka ny sitrapony. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, an Jehova ny tany, ny Tompo zany, sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Salamo 4:1. Koa dia tahaka ny tsy fidianan'Andriamanitra na hanavahany ny aretina izay sitraniny, dia toy izany koa no hanomezana ny antsika amin'ity andro ity ny lohateny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ny soa fanafody manasitrana ny ratsy. Ny soa fanafody manasitrana ny ratsy. Ka ny teny fototra izay voatondro amin'izany dia ny Romanina 12:1 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa resy eo amin'ny soa ny ratsy. Ary ny perikopa izay nandraisana izany dia avy amin'ny Romanina 12:4 ka hatramin'ny 12:1 izay azontsika atao eo ambany maso. Raha raisitsika izany teny izany dia mampifanatrika zavatra roa izay tsy mitovy ary mifanohitra mihitsy. Ny iray dia ny faharatsiana na ny ratsy, ka ny asetry izany dia ny soa sy ny tsara. Rehefa lalinintsika mifototra izany dia midika hoe ny iray dia ny asan'ny ota izay mahatonga fahafatesana, fa ny fahafatesana no tambon'ny ota. Hoy Paolo amin'ny Romanina 5:7. Dia ny ota izay miasa ao amin'ny olona izay tsy mbola nandray na miaina ny fanavaozana izay nomeny ny Tompo azy, dia Jesosy Kristy Tompo ao aminy ary mpamonjy rahateo. Ary ny iray kosa dia ny asan'ny fanahin'Andriamanitra izay fanahinaina mahavelona araka ny Romanina 5:2. Koa raha manontany sika hoe iza no mandresy amin'izy ireo, ny soa va sa ny ratsy? Dia ampoizina fa izy tokoa ny ilaza hoe ny ratsy, satria hita ary hita loatra fa miopampana, ary miopampana tafahoatra hoy ny sasany zany ratsy zany amin'ny andro ankehitriny.
kanefa raha manontany koa isika hoe iza no mahery ny fiainana va sa ny fahafatesana dia hamaly isika izay nandray ny filazantsara ary mino an' jesosy hoe ny fiainana no mandresy ny ratsy satria jesosy kristy nandresy ny fahafatesana tamin'ny herin'ny fiainana izay nitsanganany tamin'ny maty ary miaraka amin'izany dia ny herin'ny ota sy ny faharatsiana ary ny tsy fahamarinana rehetra raha dika mivantana izany dia ny hoe resy ny ota resy tokoa ny ratsy izay endrika isehon'ny ota sy hiasan'ny ota ao amin'ny olona sy amin'ny alalan'ny olona ary izany dia no ny herin'ny fiainana izay ao amin'ny jesosy kristy izay nanambarany ny tenany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo izaho no lalanao izy sy fahamarinana ary fiainana Jaona 7:10 Jesosy Kristy fiainana io ny fanahin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa hahasoa na hitondrasoa sy haharesy ny ratsy rehetra ary dia avy amin'izany no namaritantsika ny lohahevitra amin'ity andro ity manao hoe averintsika indray amin'ny anaran'ny tompo ny soa fanafody manasitrana ny ratsy. Raha bangonina ny hoe fanafody manasitrana ny ratsy dia tsy inona na tsy iza tokoa fa Jesosy Kristy izay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny aretina sy ny rofontsika rehetra, ny vesatra ny faharatsiantsika olombelona rehetra dia ny fahotany zao tontolo izao ka nandresy ny ratsy rehetra ary nanao izany ho toera tongony araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo izaho nolazain'i Jehovah amin'ny tompoko hoy Davida mipetraha eo an-tanako hakavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho toera tongotrao Salamo 1:1 zany koa ny asa maty atomitsika na ataotsika zay vokatry ny ota dia io no noresen'ny tompo io no nolevoniny tamin'ny fahafatesany zay batisan'i Jesosy zay nanolotra ny aino antsika ary dia noho izany no ananantsika fahatokina amin'ny finoana raha milaza amintsika sy mibaiko antsika eto ny tenin'Andriamanitra ka manao hoe amin'ny anaran'ny tompo aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Romanina 12:1. Ho amin'izany dia andiny teny telo no misongadina avy amin'ny perikiopa izay natolotra antsika ny Romanina 12:1 ny 2:20 ny 2:17 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza zany hoe fahadio ny ratsy dia mifameno amin'izany ny 2:7 manao hoe ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ahy ny famaliana izaho no hamaly hoy Jehovah Deuteronomy 2:7 ary ny fahatelo farany izay mifanantitra amin'ireo roa voalohan'ireo ary navotra antsika amin'ity andro ity dia ny 2:20 indrindra manao hoe amin'ny anaran'ny tompo aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Fahafiatra tokoa moa miavian'ny ratsy ny valiny avy any velany ve marina izany satria misy ny olony ratsy eo raha teo ny devoly fanahy ratsy fa atomitsika koa indrindraindrindra izay tsy mbola nahafoy ny ratsy tsy mbola ny forafo marina raha filazan'ny soratra masina ka manjary fitaovana izay hiasan'ny ratsy koa dia ny ota sy ny devoly fa voasoratra hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana mambola ny 4:17 fa ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sotranina ny boky Jeremia 17:7 zany dia zay tsy hain'ny olombelona sotranina zany ka tsy inona ny tsy hainy sotranina fa ny ota zay ao anatin'ny fon'ny olona io ny tsy resiny fa zay mandresin'ny olona kosa nefa no mandevo azy hoy Petera apôstôly amin'ny 2 Petera na Petera 2:2 fa amin'izany dia tsy ny tsara zay sitrako i Paoly nataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako zany no nataoko amin'ny Romana 7:17 milaza fa misy lalàna hafa noho ny fanahin'Andriamanitra dia lalàn'ny ota zay tsy mbola voaisotra na resy fa manan-kery miasa ao amin'ny olona raha mbola tsy taforona tsara izy.
toaina avy amin'izany rehetra izany. Voalohany, ny mino dia mandresy ny ratsy satria Kristy raha efa nandresy ny ratsy no ao aminy mitoetra ao aminy manapaka azy sady momba azy miandany aminy ka mahatonga azy ho manondro noho ny mpandresy araka ny tenin'ny Paoly Romana 7:7 dia araka ny voasoratra hoe Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Kolosianina 2:7 tsy inona ny voninahitra zay antenaina fa ny fandresena ny ota sy ny ratsy rehetra zay mitondra fahafatesana sy fahasombana. Fa ny mino dia velomin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy kosa dia filazantsara zay herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Romana 2:4. Hevi-dehibe faharoa tsy ho haitsika avy amin'ireo dinika voalaza teo. Ny olon'Andriamanitra dia arovan'Andriamanitra mba tsy hiaro amin'ny ratsy. Ary dia mazava ny tenin'Andriamanitra amiko amina olom-boafidiny, aza matahotra ianao izy fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Isaia 47:1. Rehefa zany dia ho ny apôstôly Joda mankahalahy na dia ny akanjo voapetipety ny nofo aza. Joda amin'ny 7:20 tokiray mony ao. Ary okeo ny apôstôly Paoly, tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, dia izay tia maloto zany. Tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, dia ny mpanotsy zany na mpanao ota. Tandremo ny tenanareo amin'ny voakolema, indrindra voakolema ara-panahy ny tondrona eto, ka zavatra iray no mety ambaran'ny vavany kanefa mifanohitra amin'izany kosa ny ataony. Dia io natao hoe kleman'ny fiatsaram-benatsy. Lazain'ny tompo hoe tandremo ny tenanareo amin'ny masirasirany faritra io. Fa isika hoy Paoly no voafora dia izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Filipiana 4:7 zany hoe tsy mandeha ara-nofo, tsy manao sanatry valibontana zay atao amintsika na manao herintsandry, fa izay mamafy ho an'ny nofo mijinja fahasombana araka ny Galatiana 5:9. Dia hoy Petera apôstôly, manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo. Petera 1:7-5. Manamasina azy. Zany hoe ataovy misy hasina, misy voninahitra, manatoerana, manakery ary manapaka. Atao zany satria misy ditra atao potsika riavana, dia ny ota zay tsy mbola afaka, zay mitoetra ao ka manetsika atsika, mibaiko atsika, ary tsinony zany eto fa dia ny ampo mora taitra, ny fo mora misendotra ka tsy mahatamana ny fanahin'Andriamanitra zay fanomeny tompo atsika, ary mamiravira ny finoantsika sy ny firaisantsika amin'ny tompo zany. Fa masina ny fanahy zay nomeny atsika, ary ny vokatry ny fanahy masina dia fiadanana. Galatiana 5:12. Koa dia azony tsara ny fiadanana zay omen'ny tompo, fa tsy misy faharoa izany. Na dia mety hoe tokoa aza ny fizahan-toetra zay mahazo, ary avelan'ny tompo izy reny mba hanefeny antsika, ary ahafantarantsika marina aiza ho aiza sy mby manao ahoana ny tena fiarahantsika amin'i Jesosy. Ahoana i Paoly apôstôly manoro lalana antsika amin'ny anaran'ny tompo. Tiako izy ho endry amin'izay tsara hianareo ary tsy hiaro amin'izay ratsy. Fa Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro faingana ny Satana eo ambanin'ny tongotrareo. Romana 4:20. Hevi-dehibe fahatelo, isika zay mino dia tahaka ny olona rehetra dia mihevitra fa tokony hisy ny famalina, ary zany no vetotsika iverintsika inotsika fa famarinana, sainge ampianarana ny tompo atsika koa ary indrindra ny fandeferana. Kanefa io indrindra no tsy zakany maro, ary ataony hoe tsy rariny, eny tsy marina. Tsy zakany ary tsy azo ny ekena tokoa satria diso-hevitra izy noho tsy fahalalany fa Andriamanitra ange dia manao famalina fa tsy hoe sanatria mitazapotsiny na mody tsy mahalala na manampitsofina miam'izay fitarainatra sy fahoriana noho tsy fahamarinana mety miatra amintsika. Ary dia izany indrindra no antony andeferako ho andeferanao olon'Andriamanitra, satria ny tompo no manao famalina ho an'ny olony. Fa isika araka izany tsy handeha na hiady rery na hanao araky ny herin'ny tenantsika. Raha izasy ianao no manao izany dia mangina Jesosy, ka hiteny aminao izy fa efa vitanao ny fahamalina ka tsy afaka manao intsony izy.
fa misy tokoa ny famalian'andriamanitra zay ilazany eto hoe amin'ny 1:10 ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ahy ny famaliana izao no amaly ho Jehova ko raha izy no mamaly de hoy izy miantombena tsara miandry an Jehova ianao ka manatena azy azay tezitra am'izay ambinina amin'ny lalany dia am'izay olona manao saindratsy mitsara ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana aoka tsy rehitra ny fahatezeranao fa ratsy no hiafaran'izany fa ny mpanao ratsy ho fingorana ary zay miandry an Jehova no handova ny tany fa rehefa afaka kelikely dia tsy isy ny ratsy fanahy andinika ny fonenana ianao fa tsy ho hita izy fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany ka iravoravo amin'ny habeny fiadanana Salamo 7:30 andiny 7 ka hatramin'ny 2:10 zay lazain'i Jesosy aty amin'ny toroteny teny tendrombohitra hoe sambatra amin'ny malemy fanahy fa izy no handova ny tany ny eo amin'ny Matio 5:5 zany araka izany dia omeo lalana ny fahatezerana omeo lalana ny fahatezerana fa ny fahatezeran'ny olona tsy hahefana zay marina eo i mason'Andriamanitra hoy Jakoba amin'ny Jakoba 2:20 ary raha tezitra dia aza manota raha ka tsy ho tratra ny masandro milentika fahatezeranareo hoy Paolo amin'ny Efesiana 4:20 fa mibeba mba tsy hitahiry ny fahatezerana mampo ka manjary aretina mitaiza ny havana ary toetra zay sarotra hitsy ny atao tirizy ho an'ny tompony fonao fa io nefa nangatahany hoe anakatolory any fonao ary de mahazo to mamafy zay tsara sy manao zay mahasoa fa tsy mba hanenenana ny manao soa fa na ny taolontsika azy de nanao hoe ny soa atao izy le venam-bola ny ratsy atao loza miantona satria zay afafy ny olona no jinjany Galatiana 5:7 ka tsy hoe ny ratsy ihany fa ny soa indrindrandrindra ary am'izany ary dia hoy Paul zay mamafy kely dia kely no jinjany fa zay mamafy be dia be kosa no ho jinjany Koritiana 2:7 de riavana feezina zao dinika zay mampiorona tsara ny finoantsika ny tompontsika izao raha kapoka ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra zay menantsika androany ny amin'ity hoe reseo amin'ny soan'ny ratsy dia sanatria tsy ho fanaketrahana ny fotsika na fampiamorana ny finoantsika fa ho fandraisana lahatra antsika fa isika dia tsy mahay tokoa na maefa samy rery mba handresy ny ratsy kanefa amin'izany rehetra zany zay tsy hain'ny olona hoy ny tenin'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra ary dia nampiany Jesosy hoe ny mino dia mahay ny zavatra rehetra dia tahaka ny tompo zany satria ny tompo no miasa ao aminy ary miasa amin'ny alalany rehefa zany dia hoy ny teny ao amin'ny Hebreo ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy ko aza manaro ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba hazonareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra Hebreo 10:5 zany ny sitrapon'Andriamanitra inona izany hoy ny tenin'Andriamanitra halaviro ny ratsy manaova soa mitadiava fihavanana ka harao izany ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany ny tavan'i Jehova tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa mba ho fongorany tsy hoe ho amin'ny tany ny fahatserovana azy Salamo 4:4 fa hoy ny tompo ho fananarana sy ho fampaherezana antsika satria ny zanaka tiana no anarana sy fahaizana mba hiorona tsara ho aminy amin'ny anaran'i Jesosy ny teninareo dia mahery mamely aho i Jehova nefa hoy ianareo inona no resakay nentinay namely anao tamin'ny nanaovanareo hoe zava-poana ny manompo an'Andriamanitra ary inona moa ny soa efa azo tamin'ny fitandremantsika zay nasain'ny tandremana sy tamin'ny nandehanantsika ny tafy lamba fisaonana na nyjoretra teo manatrehan'i Jehova tompony maro ary ankehitriny isika dia midera mipirehare hoe sambatra eny vaorona tsara zay nanao ratsy sady efa naka fanahan'Andriamanitra izy nefa afanandositra ihany toy ny hoe tsy maty manoto ny filazantsika azy ary tamin'izany zay natahotra an'i Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova nihaino ka nandre izany
ary nisy boky ny soratana teo anatreny ho fahatserovana izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ahy ireny amin'ny andro izay ho tendraiko ho Jehova tompony maro, ary ho antra azy aho toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Malakitoko 7:17 ka hatramin'ny 8. Ho fe zany rehetra izany dia hoy Paoly apôstôly amintsika koa amin'ny anaran'ny Tompo, koa amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Korintianina 1:5-7. Dia ho amintsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika, ho voninahitran'Andriamanitra ray. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.